Tany Toliara lavony balan'ny polisy iniriko izay Jolahy mpanao fanafiana mitampiadina ary ikuizany besiny maro tany Toliara mo ity Jolahy izay fantatra amin'ny anarana hoe niriko ity. Ka ny pitsipitsony mahakasika an'izay ny fakafakena amintsika ato anatin'ity vidéo ity ka manasantsika rehetra anaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Aza dino ny milaika ny vidéo antsika ary tsara voatrano ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo izay lefa eto isan'andro. Tsy ampendrera moa isika fa avy hatrany tonga de vavany ndahoary. Ny tonga tsy miarahaba hono ny namantesitra ka dia faly miarahaba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka an'ity chaîne ity ny tenako amin'ity androandroany ity. Arakin'izay efa natsipiko zay dia ny mahakasika ny asan'ny Jolahy tany Toliara tany no tena iompanantsika ato anatin'ity vidéo ity. Fa milohan'izay dia andao aloha resantsika ireto tsara ho fantatra manaraka ireto. Eo amin'ny resaka politika antoko malagasy miara-miainga na ny MMM manao antsoavo amin'ny fitondram-panjakana mba hanao laharam-pahamehana ny hoavin'ny firenena. Nanoratra tany amin'ny solon-tena maharitry ny tahirom-bola irasan'ny firenena na ny FMI ny antoko MMM ka nisaotra azy ireo noho ny fanohanana any Madagasikara amin'ny alalan'ireo famatsim-bola azontsika farany teo ireo. Maneho ny ahihahiny amin'ny fampiasana ireo vola ireo ny antoko MMM izay toa tsy mamaly akory ny laharam-pahamehana eto amin'ny tany sy ny firenena araky ny nambaran'izy ireo hatrany. Mety hampitombo ny fahantrana ny tsy fahaiza mitantana indrindra amin'izao fotoana mampihena ny fanampiana avy any amin'ny mpiara-miombonantoka izao. Ny antoko MMM koa dia manohana ny fangatahan'ireo firaisamonim-pirenena amin'ny tokony hampiatona ireo karazana tetikasa toy ny autoroute izay mampitohy any Antananarivo sy Toamasina izay voalazan'izy ireo fa tsy nandalo fanadihadiana ara-tsosialy sy ara-tontolo iainana araky ny voalazany lalàna ka mampitaraina ireo vahoaka voakasika an'izany. Manao antsoavo amin'ny fitondram-panjakana araky izany ity antoko ity mba hatao laharam-pahamehana ny hoavin'ny firenena ary hampitsahatra izao fomba fitantanana jadona sy tsy refesy mandidy izao izay tsy misy tanjona afa-tsy ny fisikosikoana araky ny nambaran'izy ireo hatrany. Tsara ho marihina moa fa ny filohammpanorona ny antoko MMM dia Andriamatoa Hajo Andrianenarivelo izay efa ministry ny asa vaventy teo aloha ary efa niara-nahita ihany koa ny fomba fiasany nandritra izy ministry ny asa vaventy izay asa raha mba nanao ahoana izay fomba fiasany teo aloha izay araky ny hitany be sy ny maro satria mantsy amin'izao fotoana izao matetika ny lasa dia hadinoina foana fa faly isika hitsikera ny zava-misy amin'izao ankehitriny izao. RNC siny mitaraina indray ny vahoaka ny fasy sy ireo vahoaka mampiasa n'iny lalana iny amin'izao fotoana izao manoloana ny fahatapahan'ny lalana izay efa herintaona katroka izay ary mbola tsy nahitam-panamboarana moa izany amin'izao fotoana izao fa ny fanamboarana vonjomaika na ihany koa ny hevitra mba hampitohy ny famovizana vonjomaika ihany no natao hatramin'izay ka mandraky teny androany. Rehefa tonga ny fahavaratra dia indroaro fa nanolotra bac izay ho ampiasaina amin'ny fampitana ny fiara sy ny olona amin'io toeran'io ny fitondram-panjakana. Nefa moa hita izany amin'izao fotoana izao fa tena tsy mahavaha olana tanteraka ilay bac izay naroso fa toa misedra olona ihany izany tamin'ity herinandro ity satria nisy camion citerne iray izay nikasa hiampita an'io bac io dia latsaka tao anatin'izay tetezany fasy sy mahavavy izay simba ny rivodoza gamanina efa ho herintaona izay mo ity camion citerne ity ka dia mitaraina ny mponina amin'izao fotoana izao raha toy izao foana ny mitohy dia hosahiran'izy ireo amin'ny famahamboakatra sy ny famovizana any an-toeranany. Resaka tsy fandriampahalemana foana no resahantsika manoloana ireo halatra isan-karazany sy ny fanafiana mitampiadiana fa ny tany Antsy kosa tany Ampandriankilandy dia vaky fasana indray no nalaza tamin'ity herinandro ity. Razana maromaro no very tao anatin'izay. Nahita vaky fasana ny fokon'olona atao amin'ny komina Ampandriankilandy distrikany Antsy tamin'ny andro ny alahady maraina iny. Razana maromaro no tsy hita rehefa nojerena ny tao anatiny. Mbola tsy fantatra aloha hatreto
izay tomponantoka tamin'ity vaky fahasana ity araky ny voalaza avy any an-toerana trany ary mbola ao anatin'ny fanaovana fanadiadiana an'izay mety ho nahavandoza amin'ireo halatra razana tao anatin'ity fahasana ity ny mponina any an-toerana any amin'izao ankehitriny izao. Mahatsiaro tena mijaly ny mponina manoloana an'izay fiverenany firongatry ny halatra taolampaty sy ny vaky fahasana izay any amin'iny manodidina iny amin'izao ankehitriny izao ka dia manao antsoavy izy ireo amin'ny fitondram-panjakana mba hijery ankaiky ny toedraha raha mba tsy hahatonga anyity resaka vaky fahasana ity hihitatra tahaka nisy efa hatramin'izay. Resaka asanjiolahy indray tany Toliara itany lavon'ny balan'ny polisy iniriko izay jiolahy mpanao fanafiana amin'ny tampiadina tany an-toerana tany. Lavon'ny balina tao Toliara tao amin'ny Alahonko Amorondriaky ny marainany zoma iny iniriko izay jiolahy iray isan'ny mpanao fanendahana sy fanafiana amin'ny tampiadina manodidina ny Ambohitsabo sy Antaninarenina ao Toliara ao. Roa izy ireo no nikasa ny hanao ny asa ratsiny tao amin'ny fokotany Ambohitsabo efa nanao velam-pandrika ny mpitandro ny filaminana tamin'ny 7 sasany maraina tany hoany raha vao nahazo loharanom-baovao ireo mpitandro ny filaminana ireo tao anatiny izay fanaovana velam-pandrika izay. Vaky nandositra ireo jiolahy rehefa nahita anireto farany ka ny fanenjehana ny hazony Alahonko ary raikitra ny fampitifirana. Vokany lavon'ny balan'ny polisy nandritra izany iniriko raha tafaporitsaka kosa ny namany iray. Mbola eo ampikarohana io namany io ny mpitandro ny filaminana hatramin'izao fotoana izao. Nanamafy ny avy eo anivon'ny komisaria centrale de police Toliara ny tokony hanomezana loharanom-baovao hatrany mba hamongorana ireo mpanao ratsy any an-toerana any. Midika izany fa tena tsy mikely soroka ny mpitandro ny filaminana mba hiaro ny vahoaka sy ny fananany ao anatin'izay resaka fanafiana amin'ny tampiadina sy ny fandrobana fananan'olona izay amin'izao fotoana ny tsy fisian'ny fandriampahalemana amin'izao ankehitriny izao. Na dia eo aza ny ezaka ataon'ireo mpanao ratsy sy ny jiolahy isan-karazany amin'ny fampiasana fitaovam-piadiana mahery vaika sy fanaovana fanafiana etsero izay dia tsy ataon'ny mpitandro filaminana sakana mihitsy izany ny tsy handraisan'izy ireo andraikitra amin'ny fitandronana filaminana izay ary misy mandeha hatramin'ny ainy aza ireto mpitandro filaminana ireto noho ny fiarovana ny vahoaka izay sy ny fampandrina fahalemana etsero izay amin'izao fotoana izao. Fa etsy andaniny kosa na dia efa miezaka manao entso-javatra aza ny mpitandro filaminana dia hita fa mbola tsy mitsahatra ary vao may aza mihamrongatra hatrany ireo mpanao ratsy sy ny asanjiolahy isan-karazany izay hita manerana nosy amin'izao ankehitriny izao. Midika izany fa tena mihamtombo andro manalina ny mpanao ratsy sy ireo jiolahy izay mpanao fanafiana amin'ny tampiadina etsiroa noho ny fitsoka an'izao krizy izay iainan'ny vahoaka malagasy amin'izao ity dia efa lasa manao foana daholy ny ankamaroan'ny olona. Izay sy zay moa no masaka azona roso tao anatin'ity video ity tompoko lasy tompoko vavy misaotra tsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Asa dino ny milaiky ny video antsika ary tsarovatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa nahito isan'andro. Tompoko lasy tompoko vavy mangasitraka dia mirary soa.